Ho ampitomoana ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Iray Nizy eny an-danitra amin'izao faran'ny herinandro izao, satria mahatsiaro ny nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy izay. Ifonanay Tompo izay nataonay ka tsy sitraka ao, mamondrafo aminay ary tantano, mba ho faran'ny herinandro iarahanay aminao amin'ny fifaliana izao noho ny fitarihan'ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Araka izany ry havako dia herinandro farany ny ainantsika amin'ny lohahevitra hoe miantso ho an'ny fibebahana ny Tompo ity herinandro ity, ary rahampitso no alahady farany andiniantsika an'izany. Ho antsika eto amin'ny FKMA dia fotoana miavaka ny rahampitso, satria alahady ny fiangonana kristiana malagasy eto Abidjan, satria tsaroantsika ao anatin'izany no 450 taona ny orenan'ny fiangonana. Noho izany dia nofidiana manokana ry havana ny Apokalipsy 2:1 ka hatramin'ny 7 mba anorenantsika ny toriteny. Ka ao anatin'izany ny 5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa tsarovy izay mitoeranao fonotsim-bola lavo, dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia hamindra ny fanaovan-jionao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Amen. Raha sitrapon'ny Tompo dia io Apokalipsy 2:2 io 1 ka hatramin'ny 7 ry havana no anorenantsika ny toriteny, ka dia ho hazavaina amintsika izany sady famaranana an'izao lohahevitra izao. Toy ny mahazatra dia manomboka amin'ny 9 ny fotoana, ary fiarahantsika amin'ny fiarahana miala hetaheta izany. Azadinoina ry havana fa alahady rahampitso, noho izany dia misy koa ny akato ifandraisana amin'izao alahady faran'izao. Aoka ary samy hivavaka tsika mba ho ny fanahy masina no hanomana ny fomam-panahy, mba azahoantsika mandray tsara indray izay avy amin'ny Tompo, hoentsika vatso amin'ny fiainantsika iray manontolo, indrindra ny ara-panahy. Faharoa, mivavaka ho an'ireo rehetra natanteraka amin'ny fandraisana anjara ao anatin'ny fampivavahana isika. Noho izany dia aoka samy fampivavaka ry havana. Dia ny Tompo hitahirantsika amin'ny fahasoavana mba ho samy mitratry ny rahampitso daholo. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misaotranao ary izay ry Tompo Iray Nizy eny an-danitra, fa afaka indray ankalaza sy hanome voninahitrinao ny te-polonao masina rahampitso, ary fotoana miavaka araka izany koa mivavaka izay ho an'ny tompony anjara rehetra, mba mifanahinao masina araka ny anaran'izy ireny no hanomana, mba azahoany miara-miasa aminao amin'ny fahamasinana sy ny voninahitrao rahampitso. Mivavaka koa izay ho an'ny kristianina izay ho avy, aoka mifanahinao masina koa no hanomana azy ireny, mba ho tonga vatana, saina, fanahy ao amin'ny te-polonao masina izy ireny, dia ilay olona maha-olona nay feno. Ary izao fankalazana anao andron'ny FKMA noho ny 450 taona ny orenan'ny fiangonana izao, dia kasainay koa ho faranana ny fiaraha miala hetaheta Tompo, dia efa hapetraka aminao daholo izany. Dia misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika ry havako, amen.